Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tany Amerika tany dia nisy lehilahy anankiray atao hoe Joseph Robbins, mpiambina tetezan-dalamby ny raharahany, mitoka andrereny amoron'ny tehezana lavitry ny tanàna ny tranony. Indray alina nefa dia nisy olon-dratsy izay nitsiriritra ny volany ka namonina hahafaty azy. Tsy ela taorian'izay dia voasambotra ity mpamono olona ity, ary izao no fitantarany zava-niseho tao amin'ny tribonaly izay nitsarana azy. Fantatro izy fa avy nandray karama i Joseph Robbins, koa dia tapa-kevitra haka ny volany aho, nalaiko ny basy ary dia nandeha nakany an-tranony aho. Alina ny andro tamin'izay. Rehefa nanarangarana teo am-baravarakely aho dia indro tazako tao an-trano Robbins. Ny lohany sy ny sorony ny tazako. Nampanitsiko azy ny vava-basy ary dia nitifiriko izy. Niandry minitra vitsivitsy aho fa mety anaitra olona ny po-basy, nefa fahanginana tanteraka ny nanodidina. Rehefa izany tena keo am-baravarana, indro tazako Robbins nandohalika ny vavaka. Reko tsara ny tonom-bavaka nataony hoe: Andriamanitra, mamindra fo amin'izay olona nahavita izao heloka be vavy izao, ary antrao izy noho ny amin'i Jesosy zanakao. Rehefa vita ny vavaka ho ilay jiolahy, dia indro nitaraboka tamin'ny tany izy ka maty tsy nihetsika intsony. Niororo ny tahotra, tsy sa niditra tao an-trano aho, tsy sa nikasika ny vola izay saika angalariko. Lasa nitsoaka nandositra, nefa tsy nahatafandry mandry ahy tamin'izay rehetra nalehako io vavaka farany nataony Robbins io. Iarahantsika manaiky fa sarotra tokoa izany hoe hivavaka ho an'izay manisy ratsy antsika izany, fa ny hamaly faty izany no tonga ao an-tsaintsika voalohany indrindra. Na sarotra indrindra aza nefa izany, dia tsy maintsy manatanteraka izany isika, toy ny nataony Robbins izay nanova ny fon'ity olon-dratsy ity. Tsarovy fa Jesosy no ohatra fara-tampony ho antsika. Tsy hoe nibaiko fotsiny Jesosy, fa nanatanteraka izany ihany koa izy raha nivavaka ho an'ireo izay nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana. Izao ny voalaza ao amin'ny Luka 9:29 manao hoe: mivavah ho an'izay manisy ratsy anareo. Antoko pihirza, kintan'ny fahazavana, soavin'ny merina.
rehetra zay mitady amin'y anay emisandrina mainy azona mitantanay kanao mafiny tafiotra diatsy ataotra otare zay lay onjany fanantenana asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana mankasitraka ny fanarahnao fandaharana asa sy tontolo iainana dia miarahaba indrindra sady mirary ny sosiny tsara ho anao sy ny ankonanao anaraka resadresaka mahakasika amin'ny fanatsarana ny fambolensika dia manasanao ary ankafi izany aleo ahy ikarakara tantara no soratany zoanitra andrenesanao any naritiana sy fanjany aina ase os reo akory eo ry zana iesory ihany fa tapotra hoaniny reto ravitsaramaso vo mitsiry reto a andraso fa ampidirika eo anaty garazy reo e dray tokorytony reto fitsony ho tapahako ny tongotry reo akory eo raha izao no mitoy ako mitonatonana ka ny ravitsaramaso ve falaniny de mbola ho tapahana koa ny tongotry ny akory benja de inona tsony zany mba fiainatsika mba entiny atezerana fotsiny re ahy tena mafy ty fiainatsika tahatsaha ty raha matoka rehefa tsy ny fiompiana ny vody eo famolena orbenja de tsy mahita lafitsara mihitsy ve ianao e za kosa aloha de tena mahatsapa fa manana tombontsotsika ka jereo retoko mamborona mibetsaka ny mpandray azy efa voninako no fa ny sakafo hoanin'ireo anga aminao moramora raha tsy mavokatra tsika de mandringy e aizany voly vidiananao an'izay sakafon'ireo ny ravitsaramaso ary reto rotika laniny mba maiza mijery ny zavatra tsara rybenja na andana miova asa fivelomana raha ohatry roka zary vehivavy tsy mba mitaraitana miepaka rehefa tsy mety aminao fambolena sy ny fiompiana rangaty indana mitady zavatra fa atao za kosa ngamony teny an'izany e kenao memenina foana zanako de fa tsy mahataty resaka mihitsika
io lefa nahiko ry zana. Inona rybenja? Rehefa mety ny fiompiana de manondrana indray ny famboleny e. Fa inona indray ny tiany benja ho lazainy? Tapitra ny orona nge ho an'ny ravi-tsaramaso e. Nen'ny sasany azy efa manomboka maina ny taony. Bibikely ramerina zany rybenja, sady reniny tsy mifidina ririnina na fahavaratra fa de ndao foana manimba ny voly. Inona zany fa tsy ho lany hividianam-panafodin'ireo tsaramaso ireo indray le vola kely mba azo tamin'le akoho mamorona. Zao mihitsy le tsy laitrako ka. Tsy mila andanimbola be zany rybenja, sakay pilokely ihany ny vidiana de zay. Ino ahy? Taiza indray ny naizana ho an'izany? Zara ngaty raha mifanakalo hevitra man'olona hitady vahaolana eo amin'ny asa tao fa ianao raha miresaka hitsikera sy amboloolana eny amin'ny olona rehetra eny amin'ity problema tsaramaso problema nakohanao ty. Zay indray zana. Hita fa marina zany. Sakay pilokely ohatry ny ahoana reny atao fa tonga de ho karakaraiko e. Zay ahy mba tokony antaninao afa tsy olana ihany lazainao isan'andro vaky zao. Enoy ahy e. Miaino ahy e. Maka sakay pilokely roa sotro lehibe ianao de ampiana molaly roa sotro lehibe ihany koa. Samy tontona lemy tsara zany reo zay vo afangaro e. De atao anaty rano 10 litatra iny fangaro iny, de avela ilona ny 2 alina. Aveo de ampiasaina mba edina ny bibikely ramerina mangorona an'ireo ravi-tsaramaso reo rerangatia. Raikitra zany. Aleo fa tonga de zavy etrano no hikarakara n'io fanafody io. Sakay pilokely moa roa sotro lehibe izy teo de molaly roa sotro lehibe mitovy amin'iny. De kalo tohizako karaha-mandiso aho vo ahitsinao e. Alefa soare. De samy tontona lemy tsara ny pilokely sy ny molaly vo afangaro. Tadidinao tsara. Vitsy zay. De atao ao anaty rano 10 litatra. Afangaro tsara izy aveo de avela ilona ny 2 alina. Zay mihitsy. Zay ny dingana atao rehetra. Eno tadidiny lehibenja tsara zay. De tatavanina tsara izy aveo. De ny rano no afafy amin'ireo tsaramaso reo e. Ka zao amin'ny andro mafana nanaovana an'izay mba hampahomby tsara ny fanafody. Azoko tsara e. Eny e. Ary aleo tonga de hikarakara an'izay avy hatrany zana. So diso arina loatrako lafa. Eno taletanao mihitsy zay e. Hikarakara avy hatrany. Bibikely tsy mifidy fotoana fanimbana ny volo tokoa ny ramerina, fa na mangatsiaka andro na mafana andro na aviorana de manimba ny volo tokoa izy ireny. Ny fomba afantarana azy de miorina ny raviny fambolena, maina ny vonony de maina ihany koa ny tao. Tsotra ny vahaolana, sakay pilokely roa sotro lehibe, totoina alemy tsara de ampina molaly roa sotro lehibe ihany koa, samy totoina alemy tsara izy ireo. Atao anaty rano 10 litatra ireo de afangaro tsara ary avela ilona 2 alina monja. De vita ny fanafody. Afafy eny amin'ny voly izay tiana ho arovana, ka ny andro mafana no fotoana tsara indrindra hamafazana azy mba hampahomby ny fanafody. Am'le mipoka tsara iny zany ny andro. Andramo fa fanafody mahomby nefa tsy mandany vola be amin'ny fambolena izany hiadina amin'ilay bibikely ramerina. Ifaraneto ary ny ferahana, Zoanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao, ry lany teo amin'ny lafiny teknika, de ahavanina amin'ny zavatra atao rehetra ny. Hasinas Group.
naneninaka ino anavao ny fiainako zay tsy nety hatrizao otsany fo kiritoko no reo natao sy vitatano naneninaka ino anavao ny fiainako zay tsy nety hatrizao Matsarumani reri aurilai Sashini fiaina kula vichanao Kuidruau manatuna Kuadikizundrau detakuna Rangatakisana aurilai Niba usana kauizai Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana ampifalia bevata ndraiky ro laro agnaterako gnarahaba ho ainao androany mbo agnatin'ny loha hevitsy famarikitsy ho avy an-tragno avao tsika famarikitsy ho avy an-tragno fe lohateny vaovao koa ty handesiko aminao androany saiky resy lahatra fa magnaly ho resy lahatsy ho asantsika bakatoy ary ny toko sy andininy fototra zay hiompana ny resadresaky etoa dia voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 29 andiny 29 asan'ny apôstôly toko 29 andiny 29 zao ty asany amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy Agripa tamin'ny Paoly hay ataonao fa mora toy izany no ampanekenao aho kristianina eka moa mialohany handrambesantsika lalindariky sa fandragnahary zay le andaotsika tsika hiaraka hivavaky Ndragnahary tomponay
mankasitraka anao lahy zahay amin'izao fotoa menao anay izao izay azako anay mandiniky safanao. Hinanik'io Jesosy mangataky sy mitalao zahay. Ameo anay fagnahinao masina mba hitariky anay, ahafataranay ty raha tena tianao atao, hahatanteraky ty famonjeanay. Amin'ny agnaranao avao Jesosy angatahanay an'izany vavaky izany, misaotra Jesosy io. Amen. Ndao moa ho fantaritsikatsika ty raha niseho alohan'ny ho asan'ny apôstôly toko 2:9-20 vakitsika teo io. Ino ty raha niseho talohan'io? Avalikitsika baiboly laha magna baiboly hanilanao eo, le avalio amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1 ao. Fitipitiniko aminareo ty raha voasoratsy ao. Niavy ta Jerosalema tao Paoly. Lafa iny avy ta Jerosalema tao, le ny sinambitsy jiosy regny, le ny kinabokabondrozy tamin'ny fikabokabohan'ny Paoly teo iny amizay. Ny haindrozy amizay nao Paoly ity hondy tsy raha jiosy pura fa mana zo pirenena romana. Le narovany mpifeherivony amizay ne ty hainy Paoly, la nafindrany malakilaky Kaisaria agny Paoly soa tsy ho maty ny jiosy reo. Lafa niavy tamin'ny tanà tao Kaisaria io amizay Paoly, le nisy lehilahy mpanapaky atao Felix zao koa ty nandramby azy tao. Le nadikadin'ny Felix mpanapaky io amizao koa Paoly, fe tsy nihitany ty raha raty nataony Paoly. Ndradrosy raha valiny koa, valiny Felix zany, le nandesiny teo avao koa hihainy ty toroteny nataony Paoly. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 ao magnazavazava ny raha zao. Le toizatsika avao tantara igny eo amin'ny 2:20 sy ny 2:20. Asan'ny apôstôly toko 2:20 2:20 noho ny 2:21. Vakiko amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary raha nitorony amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy izy, Paoly io de raiky tahotra Felix ka nanao hoe mandehana angaloha, fa raha malalaka de hampaka anao indray aho. Sady nanantena koa izy fa homeny Paoly vola ka napaka azy matetika. 2:27. Ary Felix tahazo sitraka amin'ny jiosy ka de mbola navelany ho mpifatotra ihany Paoly. Hitatsika eto arolahy fa nagnaly ho resy latsy Felix. Ndravaliny igny hitatsika teo, fefa niaviny tamin'ny Paoly teo hijanjy fijoroavavolombelo, hijanjy torotenin'ny Paoly igny. Saingy zao nagnaly ho resy latsy avao i, fe tsy resy latsy. Tsy norambesy ny tombotsoa igny fa nalefa nimbeo avao. Indrisy veriny ny famonjena, tahako ny fitiavan-drala, tahako ny filasitraka, tahako ny filavonatsi igny ty mahazava-dehibe ny fahamarina hitondra famonjena ho azy sy ny fianakaviany. Impiry koa moa lahy aro nijanjy toroteny manahaky an'izao, andeglizy any, amin'ny FB any, andala taon'ny mpitoroteny igny regny. Mahafinaritsy anao toroteny regny. Le avinao eo hijanjy aby reky tsy namanao. Fe tsy misy fanapaha-kevitsy rambesinao hagnatonanao an' Jesosy. Ry namako, manahaky Felix koa i amizay. Magnaly ho resy latsy, fa tsy resy latsy. Ary le mbo manahaky zay avao koa ty raha nataony Agripa mpanjaka. Lafa nandahateny taniny teo Paoly, nisy fotoa moa zany Paoly angadra tao la niavy bakany Agripa mpanjaka reky tsy berekia zao. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 lafa nitantarainy Fesitosy ny momba ny Paoly, le ho asan'ny Agripa hoe zaho koa lahy mba tahijanjy an'izao Paoly zao zaho, mba tahitaky an'izao Paoly zao aho. Kanefa laha tohizatsika ny 2:20 asan'ny apôstôly toko 2:20 le zao ty asan'ny Agripa tamin'ny Paoly. Nao Paoly, la ataonao moramora manahaky zao fa ty hampanekenao aho kristianina. Nay moa, ataonao moramora manahaky zay fa ty asany ty ahavy aho kristianina.
fa fitaomamanakory zany ho andonisany handrambesan'ny famonjea io le mahaferinay moa nagnaly ho resy lahatsy avao i ry namako no hoe saiky resy lahatsy na magnaly ho resy lahatsy de mitovy amin'ny hoe tsy resy lahatsy avao vo maika ratsy mandilatsy ny hoe tsy resy lahatsy aza satria efa eo ambaravarany lanitsy ia fa tsy militsy mba ho voafonjy midika ho fandavana ny famonjena zay mila miditra amin'ny fanjakany lanitsy tsika laha taho voafonjy ary ty lala tokany ahafahanao magnatanteraka an'izay de tsy misy afa-tsy ny fanekena ho an' Jesosy ho tompo sy mpamonjena tsy azo antoka ny impitso namako nangaty Fesitosy handalo avao ny antso-pamonjena ny avy taminy no lavy ny Agripa ny antso-pamonjena fa hinanikio koa manakora azo lafavy aminao aoka ho resy lahatsia fa tahanavitsy ianao Jesosy laha mety aminao zay ndao tsika hiaraky vavaky Andriamanitro ndrangaharinay ny hainay androany fa tianay ianao efa nagnavitsy anay ianao tahanday famonjena azo antoka ho anay Jesosy manomboky hinanikio tahio zahay handramby ianao ho tompo eo amin'ny fiainanay ka izay kila raha hiabibakoanao anay Jesosy laha taonay aby satria anao zahay misaotsy Jesosy amen hatrio ndraiky moa ty fotoany rahantsika makasitraka anao bevata na manao haja niaraka vatana taminao teto Tarika Jacqueline Oriundri zay very Aizayanao Zao tumpunao Mitadi yanao Uvalio reni antuku Felanie no niandrasako ny hodianao turuturu mafy ny foko menatraure ritumbu udianja nunawa sachi dia ya chani yana AWR feony fanantenana yana zay variana miandry anao Jesosy Kristy mifona ho anao mbola misy fotoana azely anao fa tsy hoelanye oravanye ty turuturu mafy ny foko menatraure
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. harena ny fahasalamako, harena ny fahasalamako. ampifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. antenaina fa andraisanao soatrano ny fanarahanao ny awr. ety am-panomboana dia tsy ho adinontsika ny vavaka ho an'ny tsy salama mba hiverena ny fahasalamana indray. andao ary sika hivavaka. jesosy malalo tianay amin'ity androany ity raha manginy marary manokana anao ary ireo marary izay hovanginao dia ao anatin'ny fotoana fohy dia hiverina milaony ny fahasalamana izy ireo. soranay satria tianay anao ary eninao izany mivavaka izany. anaran'i jesosy, amen. ho tonga fainganane ny fahasitrananao ny fahamarinanao ho loha lalanao ary ny voninahitra Jehova ho vody lalanao hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 40:15 ho tanteraka amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. tsara torimaso. sedy mifoaza amin'izay fa ho tara fidirana eo ane ianao e. sedy mifoaza ho ava efa fito ane zao e. oe fa firy zory mialy tena marina tsy ho tara indray androany. efa fitora maraina ho ane zao e. tonga dia andeha miomana dia hoanao inga raha sakafo. tsy vitako tsony zany misakafo maraina zany fa tena taraka. maly ary ania efa voateny. aleo ao tonga dia akanjo dia lasa e. sedy dia tsy sasakory. maninona ary raha mba mifoha aloha amin'ny manaraka e. zao sady tsy misasany tsy misakafo lozy zany. mba fo azy aloha amin'ny manaraka e. lasa ary mialy zay fa lasa e. andrekako loza koa ty ataony sedy. ary maninona ty ianao sedy tomandokoroka ohatran'ireny akoho voa mibarika ireny. marary angah ianao avy any am-piasana any e. lozany fa ahoana voantso tany amin'ny birao angata-le androany. hoay fa naninona nanao fahadisoana tamin'ny asa angah ty ianao e.
Be dia fa sady tara lava hony a no matory ampiasany. Nahazo fampitandremana mihitsy any ahy. Fa maninona kosa moa ianao matory ampiasany? Nefa efa firy vao mifo. Tena tsy mitombona kosa zany a. Ka ny tsy azonareo ane dia za mihitsy ny tsy mahita tory raha tsy efa madiva ao araina ny andro e. Za aloha sedy mba miteny ihany a. Miteny hoe ahoana? Ianao kosa ne lalina loatra raha hiary tory hijery fahita lavitra aloha e. Avy eo mahita zavatra ao atao foana ny io rehefa alina be. Aiza kosa moa ianao tsy ho tara fifoasana. Ka reny zavatra tsy maintsy atao e. Mba mijery vaovao dia mba mampiripirina avy eo. Fa ny tena hitako olana dia za le tsy mahita tory ho ahy. Anika tsy zakako mihitsy ny masoko rehefa atoandrotoandro ny any ampiasana. Fa nga dia tsy azo ovana zany fomba fiainanao zany ry sedy a. Ovana ahoany? Maninona raha matory aloha dia mifo maraina. Ny maraina vao mampiripirina sy mijery vaovao. Hitako ihany mantsy ianao manoka rehefa hijery vaovao iny ny alina. Ny dikan'izany efa tokony atory. Any ka lasa le torimaso satria aleonao miaro tory eo ambody fahita lavitra toy izay matory. Ho voaroaka ne ianao e. Zay indray tsy nieritreretiko ty. Dia mino ve ianao ry mialy fa raha matory aloha dia mety hahita tory? Andramo e. Za aloha zany e. Ampy atsara ny torimasoko nefa fo amin'ny 4 maraina. Andramo marina e. Eny e. Aloha mba andramako aloha izay matory aloha izay dia ho hita eo e. Andramo mihitsy ka. Atao daholo aloha izay azo atao fa efa alohalika ny rambary. Ho voaroaka amin'ity torimaso tsy amin'ny lerany ity. Marina. Zay aneo ahy. Fa naizanona tsy zany aloha. Aleo mankany amin'ny dokotera ihany manontany ny antony tsy ahitana tory. So misy antony manokana ao. Iza mahalala so ny fomba fiainantsika ato trano ato ihany no antony tsy ahitana tory. Iza tokoa moa mahalala? Ka zay ho ako. Sady le olona tsy ampy torimaso ane oatra malazolazo zany. Tsapako mihitsy zany. Ie. Ka imezanao indray amoko. Ka raha amita kosa aloha tsika senao dia za matanjaka kokoa noho ianao e. Zay aloha e. Karakarao ny vatana raha sedy fa mbola ho ela vao hisotro ronono a. Ataovy izay ahatsara torimaso fa mahasoa ny fahasalamana sy ny fiainana io e. Ary aleo aho tonga dia atory fa miantso zany raha torimaso. Ohatray, ory sedy a, fa ngatsy. Tafandrimandry aloha e. Zay ampy torimaso zao maharaka ny fiainana. Ohatray, dia tsy ny sakafo indray le sedy fa tonga dia natory. Aloha ihany aloha izy matory. Tafandrimandry akiry mialy a. Soanitra no nanoratra ny tantara no renesanao teo, no velomin'ny mpanoratra Sirila. Mitoy an-trano moa ny fandaharantsika iarahana amin'ny ONG Ziksoab. Tetikasa mikendry antsika malagasy ho ela velona ao anatin'ny fahasalamana. Miaraka amintsika eto ihany koa ny dokotera Iva Ravelson izay filoha-mpanorina ny ONG. Miarahaba dokotera. Efa nresaka mahakasika ny torimaso sika tamin'ny lasa. Alohan'ny anoizana nresadresaka, raha mety azony dokotera tsy haivina mpiaino ve ny mahazava-dehibe ny torimaso eo amin'ny fahasalamana. Miarahabanao, maro mihitsy ny olona izay manafoy ny torimasony ary misy manampahaizana be dehibe zay mpandinika ny aretina mahita fa ny trosan'ny torimaso ny tena mamparary ny olona amin'izao andro moderna zao. Ny trosana torimaso androany tsika iresaka an'izay torimaso zay amin'ny fomba fijery amin'ny fahasalamana, ary misy voambolana anankiray zay fampiasan'zareo any Azia any manao ny
torimaso dia volamena ka zava-dehibe mihitsy tadidio anefa raha ohatra ao anatin'ny 4 ora matory adiny 8 ianao ny ampahatelo ny fiainanao ne zany matory ary zava-dehibe io satria zao io torimaso io a no endrika anankiray ny fitaovana omen'Andriamanitra anankiray antsika olombelona mba atonga ny hery fiarovantsika hiakatra ka raha ohatra tsy ampy le torimaso dia arefo isika satria latsaka ilay hery fiarovana de vetivety zao karazana retina rehetrarehetra zao de miditra ary mavoa ny olona anankiray rehefa amin'ny atoandro ny olona voan'ny tension tena miakatra be ny tensiony fa rehefa matory izy midiny io tension io zany hoe anisan'ny fitsaboana tension tsara indrindra ny torimaso mbola maromaro moa ny resantsika izy io any aoriana any a fa resahako fotsiny ary ho an'ny olona misy cancer anisan'ny mampiena ny afainganam-pandehan'ny firongatry ny cancer amin'ny olona anankiray ny torimaso raha ohatra zany misy olona anankiray voan'ny cancer ka tiatsika ny tsy ampirongatra n'le cancer amin'ny vatany olona ankoatra ny sakafo sy ny sisa zany a sy ny fomba fiainana hafa zany a de ny torimaso anisan'ny tsara indrindra zay zany a ny am'izay eny ary tompoko raha zay no soa azo avy amin'ny torimaso de kalitaona torimaso ohatry ny ahoana zany no ilaina vo mahazo ireo somaro ny tansain'ny dokotera teo ireo ny olona iray matory manahoana ny kalitaon'ny torimaso za moa zany ma-anestésiste réanimateur na mpapatory olona ny asako amin'ny hôpitaly ao a de fantatro tsara zany torimaso zany ny torimaso amin'ny anesthésie de torimaso artificiel zany hoe forononay dokotera tsindromona le olona de lasa matory izy fa ny torimaso natoraly io no resantsika ao anatin'ny torimaso misy cycle zany hoe isaky ny adiny ray io zany a mifandimby reto zavatra ireto de misy ny atao hoe sommeil léger io sommeil léger io zany a partie anankiray amin'le cycle anankiray de inona zavatra misy amin'io mise relaxer le olona zany hoe lasa mitsotra kokoa ny vatany a lasa ohatrany hoe rendrendremana izy a fa zao mandritra ny sommeil léger io a dia mbola miasa ny atidohan'le olona ka mandritra n'le sommeil léger dia inona ny zavatra mitranga mora taitra le olona ary indraindray le olona matory eo misy olona mitsaitsaika de miteny izy iny satria mbola sommeil léger ny azy am'izay fotoana zay de ny etape faharoa amin'ilay torimaso zany a de ny atao hoe sommeil profond amin'io sommeil profond le torimaso lalina amin'io fotoana io a no déconnecté ny cerveau-ny olona zany hoe tsy mahazo réseau tsony zany le sain'ny olona ary tsy mahenoninina mihitsy io le atao hoe matorimaty ozy tsika malagasy matorimaty ary nandray hotsokotsonina mihitsy le olona mba ifo fa matory izy efa sommeil profond zay le torimaso lalina izay ary mandritra n'io torimaso lalina io no misy an'ilay fanavaozana ny vatantsika misy an'ilay fanavaozana ny vatantsika io le hoe régénération cellulaire ka tena zava-dehibe le torimaso lalina raha oharina am'le torimaso léger sommeil léger osika de ny ampahany farany dia sommeil paradoxal ozy ny fomba fiteninay scientifique azy de io indray zany a le vatan'le olona tsy mahetsika fa ny cerveau nefa maninona efa miasa ary io ny fotoanany nofy zany hoe isika rehetrarehetra rehefa manofy mandritra ny sommeil paradoxal tsika manofy de manimba ny kalitaon'ny torimaso ve io le nofy na nofy ratsy ny nofy ratsy tenentsika hoe manimba ny kalitaon'ny torimaso ve tsia fa na tiatsika na tsy tiatsika dia ny torimaso zany misy an'ireo etape anankitelo reo de tsy maintsy misy foana io fa izao mba hatonga atsika tsy hanofy ratsy a
ka hanimba ny kalite an'le torimaso ndraindray tapaka mihitsy le torimaso ny vokatry n'le nofo ratsy a de ny tokony atao zany a dia lay tontolon'andro zany le zavatra saina anatin'ny tontolon'andro a mila apetraka tsara hoe reto ny zavatra saina ary reto ny zavatra atao a dia mirindra ny torimaso ary zay ny antony mahatonga ny manampahaizana nandinika an'ireo olona 100 taona mahery reo inona ny ataondry zareo reo isaky ny après-midi reo olona 100 taona mahery reo a alohany atoriana adiny enina alohany atoriana manao zay anaovana fifaliana fotsiny miaraka milalao miaraka mihira miaraka mandihy satria tsy te hanofo ratsy amin'ny alina tsy te hanofo ratsy amin'ny alina ary tsy te ho tapaka lay torimaso indrindra lay torimaso lalina de mba hafahany manao ny réparation ka zava-dehibe mihitsy a ity resaka torimaso ity zay ngamba ny azoko amalina le fanontanianao tena mahaliana tokoa zany ary inoko fa mahaliana amin'ny mpiaino antsika ihany koa fa manitikitika kely ny saiko dokotera manahoana ny faharetan'ireo dingana 3 ny torimaso zay ny tansainao teoreo eny ary mikasika an'izay fanontaniana izay a de zao ny zavatra resahako hoe ahoana ny faharetan'ireo dingana amin'le torimaso hoe torimaso le sommeil léger sommeil profond sommeil paradoxal amin'ny alina ray zany a miverimberina reo zavatra reo amin'ny tapany voalohany misy sommeil léger eo amin'ny 40 minitra eo de arahany sommeil profond le torimaso lalina eo amin'ny adiny ray eo de torimaso paradoxal eo amin'ny 40 minitra eo de miverina ndray mandeha indray a sommeil léger sommeil profond sommeil paradoxal ka izao ny fikorotanany torimaso zay miantraika amin'ny fahasalamantsika dia mety hisy fiantraikany na am'le sommeil léger na am'le sommeil profond na am'le sommeil paradoxal ary tsy vitsy ny olona taitra tampoka ary tonga de tsy mahita torontsony mandraparay ny andro ary simba mihitsy ny ampitsony tontolo lasa kamokamo sy ny sisa reradreraka satria tapaka le torimaso ka zava-dehibe ny alalantsika an'io a de amin'ny fotoana manaraka moa zany de ho tany saiko daholo ny tokony atao sy ny tsy tokony atao amin'ity resaka torimaso ity satria betsaka loatra ny fahavalon'ny torimaso zay miantraika amin'ny fahasalamantsika de le dingana 3 reo ve zany dokotera tsy maintsy ilaina daholo eo anatin'ny torimaso anankiray ilaina daholo io amin'ny fotoana manaraka any mbola ho tany saiko eto misy zavatra bizara moa ny fomba filazan'ny frantsay azy hafahafa mitranga amin'ny torimasontsika anisan'izany ohatra hoe be dehibe ny olona miteny hoe nitsindriny mpamosavy a tena tsy nahetika mihitsy tsy de mpamosavy loatra ny nanindry fa ny fikorotanany torimasonao no nahatonga an'izay zavatra eny ary amaraparana andresadresaka androany sika dokotera manana hafatra ho an'ny mpiaino antsika ary venao maro ny zavatra mbola ho resantsika eto ary zay ny antony itenenako hoe manasanareo anaraka tsy tapaka izao fandarana izao a mba ho velona 100 taona mahery feny fahasalamana atsika tsirairay avy a dia eto ampamaranana moa zany a dia averiko indray mandeha ilay laharana zay azahoananay a 034 39 415 28 034 39 415 28 na le laharana RTL 033 12 261 77 misaotra tompoko mankasitraka indrindra tompoko miara manaiky amiko angambe ianao fa zava-dehibe kina fahasalamantsika ny torimaso mahela velona noho izany zay zavatra rehetra mety hanimba ny torimaso dia andao ezahana alana avokoa ny fahalalana tsy arahana fampiarana mantsy dia zava-poana ihany koa dia andao ampiarina isaorana indrindra dokotera Iva Ravelson nanoro izay mahasoa sy mahela velona antsika malagasy sady tsy vitan'izay fa ho salama
isaorana ihany ko enao mpiaino manjoy an-tranony awr zoanitra sirilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana renany fahasalamako ny tenin'andriamanitra hifanaovana mandra-pitafa dia izay voalazany eo abolana toko 10 andin'ny fahenina manao hoe fitahiana no ao amin'ny lohan'ny marina fa loza no mandrakotra ny vavany ratsy fanahy ingany mba ho eo andohantsika tokoa ny fitahiana mandra-pitafa. Antokopira Imprimerie Adventiste. Sumafi irasituri Jesusi uavija Siwelituni adamba ani Jesusi uavija 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 Jesusi uavija Sinisisaku itu ewi masuna Aminanina ilazamuku akakizi iza Uafida Uafida Jesusi uafida Radio feony fanantenana. Omimumana iuta ali uavida i Kristi Kumitsanana ekewizani amuziana uturi Uavida Uavida Jesusi uavida 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 Jesusi uavida Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Miara-misaotra ny raintsika ny an-danitra isika no ny tombontsombolo omeny azaontsika mandalina ny teniny fiarahana mandrakizay. Izany no lohateny hodinitsika anio ao anatin'ny fandalinana ny amin'ny fanantenana ny fisanganana maty ao amin'ny testamenta vaovao. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ka lebandretsikivy mpiara-mianatra aminao. Miresaka ny amina tsy ambaratelo Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany. Inona moa izany? Andeovaka itsika ny Korintianina voalohany toko 10 andininy 1:20 ka hatramin'ny 5:20. Korintianina voalohany toko 10 andininy 1:20 ka hatramin'ny 5:20. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovany isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy ho loha intsony ary sika hovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fandronanao? Inona moa ny zava-miafina resahan'ny Paoly eto? Misy mpitolo teny malaza izay mihevitra fa io zava-miafina io dia ilay fampiakarana miafina amin'ny fiangonana manontolo amin'ny fiverenan'i Jesosy. Misy koa kristianina mino fa
hangalarin'i jesosy mangingina ny kristianina matoky amin'ny fiverenany. Ny sisa rehetra hoy izy ireo dia mijanony eto an-tany ary gaga sy variana. Io fampiakarana miafina iony dia hitranga 7 taona mialohan'ny iverenan'i jesosy. Amin'izay fotoan'izay dia mety hanjavona tampoka ny mpitondra fiarakaretsaka iray ka angahiay samyrero anaty fiara ilay olona entiny. Ny fitafian'ny mpamily fotsiny sisa ny tavela. Nisy boky 9 nosoratana momba io lohahevitra io ary nanaovana sary mihetsika 4 izany. Fampianaran-disy momba ny fampiakarana miafina no voizin'ireo boky ireo. Tsy mampianatra velively amin'izany fampiakarana miafina izany ny baiboly ary tsy izany no zava-miafina resahan'ny Paoly eto fa ny ovan'ny velona araka ny vakintsika teo. Hoy ny apôstôly Paoly hoe fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. 7:17. Aorian'izany fanovana mahagaga izany dia hiaraka amin'ireo olona natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy ireo. Io ihany no fampiakarana tena izy. Tsy misy ny fampiakarana miafina satria ny maso rehetra no ahitan'ny fiavian'i Jesosy. Hoy ny Apokalipsy 2:7. Amin'izay fotoan'izay dia ahatsangana ny maty ary ovana ny velona rehefa maneno ny trompetra amin'ny fiverenan'i Jesosy. Isy feonambe tsy manam-paharoa amin'izay fotoan'izay. Ovana ao anatin'ny raim-pimaso ireo velona mino an'i Jesosy. Amin'ny baikon'Andriamanitra dia ahazo vatana tsy mety maty ny olon'Andriamanitra. Ny vahoaka rehetra izay voavonjy dia akarina ho eny amin'ny habakabaka eona amin'ny tompo. Izao no fanambaran'i Jesosy momba izany. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravody lanitra rehetra. Izao koa ny teny mahafinaritra nosoratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe hery mifanandrina takila fa 1:700. Hoy izy, entin'ny anjely masina hoe ny antrotrony reny ny zanany madinika. Tafaray ny mpisakaiza no sarahan'ny fahafatesana ela, tsy saraka intsony ary mandredona iram-pifaliana izy ireo raha miara-miakatra ho any amin'ny tanànan'Andriamanitra. Mety ametra-panontaniana ny olona sasany manao hoe tena izy tokoa ve izany e? Azadiny fa mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitry ny Baiboly. Jereo ny fahagagana efa nataony tamin'ny lasa toy ny famoronana n'izao rehetra izao. Anatry maso an'i Jesosy avy eny amin'ny raon'lanitra sika tsy ho ela. Engany ho nisan'ireo akariny hoe ny aminy sika. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Manantenam-bolo tafoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.